bonsoir daholo retsika rehetra ny tokantrano any fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany hitoetra amintsika mandrakariva. Noho ny lesona indray zany tsika dia hiresaka tsika mikasika ny fanahy masina. Satria tsika lazaina fa tempolo ny fanahy masina. Kanefa mila fantaritsika tokoa io fanahy io zany izay miasa amintsika zany. Raha dia fanahy mamitaka no mitoetra ao anatintsika. Dia mila zavatra ianarantsika eto indray dia hianatra indray tsika mikasika ny fanahy masina izany. Ka alohana hanomboantsika ny fotoana dia manasa antsika rehetra indray ry araika hivavaka tsika. Jehovah-Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao izay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra raha fa nomenao fotoana izay. Ahafahanay indray mbola miara-mianatra sy mandinika ny teninao amin'ity folakandro ity. Aokaraha ny fanahinao ny ampianatra anay ny marina rehetra ary ny marina nafaka anay tsy mandevo. Tantano izay vimbiny izay ny alalana fanahinao masina, mifaindreny izay, mifatahorana filanao izay. Sorato am-pony iray ny lalànao ary ataovy ao an-tsainay ny. Ary dia taio izay raha io raha hiatrika indray ity hariva ity. Raha io, tao anatin'ny fotoana izay nisarahanay dia mety nisy zavatra nahalavo anay. Kanina mety fahotana vitanay tao anatrehanao dia hifonanay aminao. Na tamin'ny fiteny, na ny fisainana, na ny fitoratena. Na mety izay mety zavatra nandalo teo amin'ny masonay ka ratsy, na amin'ny sofinay ka ratsy dia hifonanay aminao zany. Hifona rainy amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra ka vitanay tao anatrehanao. Mamindrafo aminay iray mamelany loka irenao. Mangataka aminao izay Kristy io, dio amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ko ankehitriny izay raha hianatra ny teninao dia mitenena raha efa voninkehendra ty vahoakanao. Raha misy tsy salama kosa tompo any tokantrano any dia aokarenao hamindra fo azy ireo. Koa ianao Jesosy manambara manao hoe nidia-kapoka taminao ny fanasitrany ny aretina rehetra. Ka aoka Kristy, ianao ny hanasitrany ny aretina rehetra. Na areti-tratra izany, na sepotra izany, na tension izany, na cancer izany, na areti-maso izany, na aretin'andoha izany, na vai izany, ninona tompo mety aretina mahazo, na covid izany, na peste izany, na tuberculose izany. Dia aoka Jesosy io nidia-kapoka taminao ny hanasitrananao ny aretina rehetra izay mahazo ny olona miaino izao fampianarana izao. Eny na misy aretina raha tsy voatony ny vavaka teo Jesosy kanefa metrahana tanana ny tokantrano any, na ivavahana ny tokantrano any amin'izao fotoana izao. Dia aoka Jesosy ianao hanasitrana izany any. Ko mandidiny aretina rehetra izay mahazo ny rehetrarehetra any, na voatonina teo na tsy voatonina izany. Sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy nidia-kapoka taminy. Sitrana ny aretina rehetra izay ametrahana tanana sy ny vavahana teo na ivavahana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy nidia-kapoka taminy. Etezandriamanitra ray mindra fona ianao. Halleluja, halleluja. Dia pilatananao ray no ametrahanay izao fotoana izao mba tsy hisy arombaka an'izy io pilatananao. Koa dia mampianarana ray ny teninao milana fanahinao masina fa voninkaino anay izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika. Iresaka indray zany tsika mikasika ny fanahy masina izany. Ahoana izy ny soratra masina mikasika an'izy io zany. Jerentsika aloha zany alohan'ny zavatra rehetra dia jerentsika aty amin'ny Jaona toko fahaefatra. Jaona toko fahaefatra andininy 3:20 sy ny 4:20. Jaona toko fahaefatra ny andininy 3:20 sy ny 4:20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho avo izy Andriamanitra ny andro sady efa tonga ankehitriny izy ka raha ny tena mpivavaka izy hivavaka amin'iray
dia amin'iny amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany no ivavahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ozy izy dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ozy izy. Dia omle andininy faefatra amby roapolo izy dia teneniny tsara ilay izy ary tsindriny, Andriamanitra dia fanahy ozy izy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Araka ny lesona inarantsika tany am-boalohany dia nanosarina tranontsika dia hoe Andriamanitra le trano io zany ao anatiny misy boribory dia nataontsika hoe Jesosy Kristy, ary fahatelo manaraka an'izay nasitsika hoe kareta ao anatiny dia hoe ny fanamasina. Ao no izy any mijaonina toko voalohany dia raisitsika kely eo amin'ilay jaonina toko voalohany dia raisitsika kely ilay izy dia ao no izy izao no voasoratra andininy voalohany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ozy izy. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Tamin'ny voalohany teny ozy izy ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Dia io teny io nefa lazaina hoe izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Le teny zany nahariana ny zavatra rehetra, ary fantatsika tsara fa le tenin'Andriamanitra no nahariana ny zavatra rehetra. Famitinana no ataontsika eto. Andininy faefatra, izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Dia rehefa avy eo ilay izy, ary amin'ny andininy fahafolo dia ahoana izy? Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy ozy izy. Lazaina zany fa io teo dia teo amin'izao tontolo izao. Tamin'ny fotoana oviana izy ny tonga teto amin'ity izao tontolo izao ty. Teo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo izy miteny an'izay, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ao an'ilay tokana avy tamin'iray sady fety fahasoavana sy fahamarinana. Kristy zany io tenenina hoe teny tonga nofo. Kristy io lazaina fa tenin'Andriamanitra io. Alohan'ny nandehanan'i Kristy tetỳ tany dia taisy Kristy tao amin'Andriamanitra Kristy. Tao amin'Andriamanitra Kristy. Za zany ohatrany hoe za zao olombelona ty dia maninona? Manana inona ako? Manana teny. Kristy nefa lazaina fa tenin'Andriamanitra Kristy. Lazaina fa tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra ozy izy, ary ny teny dia Andriamanitra. Teo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo izy ny teny tsara manao hoe, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ao an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Eto zany dia lazaina fa tonga nofo ilay teny. Joro vavin'olombelona mihitsy zany jaonina hoe hitanay ny voninahiny izy dia voninahitra mendrika ao an'ilay tokana avy tamin'iray. Jesosy Kristy ny irahana ty amintsika. Rehefa avy eo nefa ninona ny zavatra nisy? Kristy naona niverina nakany amin'iray. Niverina nakany amin'ny voninahitry ny iray izy. Dia rehefa lasa Kristy dia inona indray ny zavatra mitranga zany? Ny fanahy indray zany no manohy ny asa zany izay nataon'i Kristy. Miasa amin'ny mpianatra. Miasa amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany hoe, izay zany io fanahy masina io zany no resahantsika io. Satria i Kristy dia nilaza mihitsy manambara manao hoe raha tsy mialy eto aminareo aho izy dia tsy hirotsaka aminareo ny fanahy masina aho izy. Fa mahatsara anareo ny fialako Kristy. Satria nahoana? Amin'izay ny fanahy masina zany miasa amintsika. Fanahy indray no misolo toerana amin'ny Kristy eto amintsika. Dia raha mitentsika tany am-boalohany zany manao hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Dia eto any koa tsika hitantsika eo amin'ilay jaonina toko fahaefatra, andininy fahaefatra amby roapolo. Dia ahoana ozy izy tsara teo? Jaonina toko fahaefatra, andininy fahaefatra amby roapolo dia zao no tenenina. Andriamanitra dia fanahy ozy izy. Andriamanitra, hitantsika zany Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, lazaina fa tamin'ny voalohany ny teny ozy izy, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia maninona? Andriamanitra ozy izy. Satria ny teny dia momba an'Andriamanitra. Eto indray nefa ny fanahy zany dia lazaina hoe manao ahoana?
Andriamanitra dia fanahy izy izy. Jesosy Kristy tonga teto an-tany iny zany, Andriamanitra iny. Miasa ao amin'i Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra izay miasa ao anatintsika ihany koa. Dia maninona ihany koa? Andriamanitra no miasa ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Araka ilay teniny teo, averiko tsara ilay izy teo. Andriamanitra dia fanahy izy izy. Ka zavatra tenenina dia zao, izay tena mpivavaka marina izy hivavaka amin'iny, hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe ny rahan'Andriamanitra Jesosy Kristy hitondra fahazavana ho antsika. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ary Kristy ao amin'Andriamanitra. Rehefa lasa Kristy dia nanahoana? Nampanantena izy fa ampirotsaka ny fanahy masina. Rehefa tonga tao amin'ny voninahiny Kristy dia zao naniraka ny fanahy masina izy. Hiasa ty amintsika. Nanome antsika ny fanahy masina. Ankehitriny zany amin'izao tsika miteny zao dia ny fanahy zany no miasa amintsika. Ka hianatra aritsika zany mikasika ny fanahy masina io manao hoe move ny fanahy masina ary manana endrika io fanahy masina io. Manana endrika ve zany fanahy zany? Dia ho jerentsika kely izy any eo amin'ny Jaona eo ihany zany, Jaona toko voalohany eo ihany tsika. Jaona toko voalohany 2:30 ka hatramin'ny 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy anao batisa tamin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Ahoana ozy izy? Ary Jaona manambara ka nanao izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay hitanao idinan'ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Nomen'Andriamanitra fahitana zany Jaona manao hoe izay idinan'ny fanan'Andriamanitra. Izay ho hitanao idinan'ny fanan'Andriamanitra, izy no manao batisa ny fanahy masina. Dia manambara ny amin'ny Kristy io zany. Satria zavatra mivakitsika io tamin'ny fotoanany batisan'i Jesosy, rehefa natao batisa Kristy ka niakatra avy tao anaty rano izy dia inona ny zavatra nisy? Nidina tamin'i Jesosy ny fanahy masina tahaka ny endriky ny voromailala no nahitany Jaona azy. Dia Jaona mijoro vavolombelona manao hoe ity ilay zanak'Andriamanitra, ity ilay manao batisa ny fanahy masina. Ahoana ny endrika nahitany Jaona n'ilay fanahy masina? Tahaka ny endriky ny voromailala ao izy no nahitany Jaona ny endriky ilay fanahy masina eto. Tahaka ny endriky ny voromailala no nahitany Jaona n'ilay izy. Dia hoe izay olona toerany fanahy io izy dia izy no manao batisa ny fanahy masina. Ka eo zany misy zava-dehibe koa ao. Fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe iza no manao batisa ny fanahy masina? I Jesosy Kristy zany no manao batisa ny fanahy masina. Satria Kristy no nomen'Andriamanitra lalana hanome antsika ny fanahy masina. Rehefa tonga any amin'ny voninahiny izy zavatra mbola ho resahantsika eto. I Kristy zany no manao batisa ny fanahy masina satria Jaona eto no mijoro vavolombelona hoe izay hitanao idinan'ny fanahy masina ozy izy. Dia izy no ilay manao batisa ny fanahy masina. Zany hoe Kristy no manao batisa ny fanahy masina. Ka ahoana ary ny ilazantsika mikasika ireo fiangonana maro samihafa. Misy fiangonana evanjelika be dia be mihitsy misy. Manao hoe aty aminay manao batisa ny fanahy masina. Dia asehon-drareo video mihitsy ilay izy. Dia mametra tanana eo ilay paster. Miokaoka eo zany amin'ny fomba samihafa eo.
de afa mametra tanana izy de mitsipaka le olona mandray an'le avy ametrahana tanana iny mihetsiketsika miovitrovitra eo de hoe nandray ny batisan'ny fanamasina le olona. Ny sasany miteny am'teny tsy fantatra, ny sasany mikaika miala tsiny am'le fitenena fa ohatrany olona etrehana etsehana tromba reny le olona zany. Fa mifanontaniana mipetraka de ty manao hoe fangamo ny pastera ny manao batisan'ny fanamasina. Tsy zany ny voalaza soratra masina, zay ngely izy. Tsika zao teo am'le hoe fandrefesana ny tempolo mihitsy. De zany tsika mandrefy koa le hoe fanamasina zany. Fangamo pastera ny manao batisan'ny fanamasina koa hoe mila makany amin'ny pastera ranona na hoe ny fiangonana ranona no manao batisan'ny fanamasina koa hoe mila makany amin'ny fiangonana zao mba hazonan'ny fanamasina. Fa sady tsy olombelona ny tsitrahan'ny fiangonana no hazonan'ny fanamasina fa izy Jesosy Kristy no manao batisan'ny fanamasina. Zay nge mahatonga ny Kristy milaza. Raha misy milaza aminareo hoe ary Kristy aza makany anareo, aza mino anareo, nefa raha misy miteny manao hoe avinareo asiana batisan'ny fanamasina. Avinareo aty. Raha tsy ato amin'ity fiangonana ity nareo tsy mahazo an'izany batisan'ny fanamasina zany. Azafady. Ary eto ihany koa de zao hoe manao hoe manana endrika ve le fanamasina. Hitantsika teo tamin'le hoe Jesosy nirotsaka tamin'ny fanamasina, tamin'izy alohan'ny izy nandray ny ositry ny fanamasina zany izy nanomboka nanao ny asany zany teo taorianan'io batisa io. De ny zavatra hitantsika de zao hoe tahaky ny endriky ny voromailala hozy izy. Afarany vakiko tsara le izy teo andininy fa 430 andininy fa 330 andininy fa 230 azafady andininy fa 230 ary zao nanambaraka nanao hoe izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Tahaka ny voromailala ny endrika nahitany jaunina n'ilay fanamasina. Zay le hoe manana endrika ve ny fanamasina. Le fanamasina zany tsy hoe voromailala. Hoe rehefa misy voromailala manidina eo ambony loanao de tsisy. Iny fanamasina fa mirotsaka aminy. Aha. Fa zay ny endrika nahitany jaunina azy. Ary amin'ny teny hafa ary izy de miteny izy amin'ny endrika hafa koa ny ahitana anazy. Tsy voatery amin'ny endriky ny voromailala. Jerentsika te amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 zao rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanamasina de ahoana indray ny endrika nahitana azy eto zany. Asan'ny apôstôly toko 2 teny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. De zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofoka nanenika ilay tranon'ny angonana. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo nisy eo taminy, izay nizarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy azo. Andininy faharoa, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofoka nanenika ny tranon'ny angonana izy. Andininy fahatelo, ary nisy lehilahy maro mitarehina afo nisy eo taminy izay nizarazara ka niketraka tamin'izy rehetra isan'olona. Andininy fahaefatra, ary feno ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. De zao ny tenenany azy amin'ny teny frantsay amin'ny andininy fahatelo. De zao ny tenenany azy eo amin'ny andininy fahatelo. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent hozy izy. Lela hozy izy. Zany hoe tahaka ny lela mitarehina afo zany no nahitana semblable hozy izy. Semblable à des langues de feu, tahaka ny hoe lela mitarehina afo. Fa tsy hoe zay zany le fanamasina, tsy hoe lela, tsy hoe rehefa fanamasina de tsy maintsy hoe amin'ny endriky ny lela mitarehina afo de hoe zay zany ny endriky ny fanamasina, fa tahaka hozy izy semblable. Tahaka an'izay zany le izy, fa tsy hoe izay tsy maintsy hoe zay. Tsy hoe ny olona mandray fanamasina de tonga de tsy maintsy hoe lela mitarehina afo tonga de zay.
tsy hoe lela afo moa zany fa tsy hoe tarenafo satria le mitarenafo le hoe semblable zany le hoe tahaka ny tarenafo zany satria zay ny andikana azy am'teny gasy hoe mitarenafo semblable zany fa tsy hoe lela amin'ny endriky ny afo iny zany de tonga de teny ianao hoe rehefa mandray ny fanamasiny ny olona anankiray de tsy maintsy zay no ahitana anazy endrika nahitana anazy io fa tsy hoe izay le izy rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanamasina ohatra ny hitantsika tary hoe tahaka ny voromailala de etiko izy de hoe mitarenafo izy izy semblable à des langues de feu izy izy am'teny frantsay izany zany hoe zavatra tsy indescriptible zany tsy hitanao zay anambarana anazy fa de zay zany no endrika nandikana anazy zany izay inona ary no ilayntsika ny fanamasina hoe rehefa mirotsaka zany ny fanamasina amin'ny vahoakan'Andriamanitra de ny fanamasina zany de zao hoe mitondra atsika ho amin'ny marina rehetra ny fanamasina mitondra atsika ho amin'ny marina rehetra ny fanamasina aty amin'ny Jaona toko 9:10 andininy 7:10 Jaona toko 9:10 ny andininy 7:10 rehefa hitantsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy Jaona toko 9:10 ny andininy 7:10 fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia io izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra inona io fanahy io fanahin'ny fahamarinana hozy io fanahy io zany hoe eto zany de efa definiseny faritany tsara l izy io fanahy io rehefa tonga fanahin'ny fahamarinana zany io fanahy io ary amin'ny mahafanahin'ny fahamarinana azy de zao hitondra atsika ho amin'inona ho amin'ny marina rehetra izy hitondra atsika ho amin'ny marina rehetra izy de zay mahatonga le tary amin'ny Jaona toko 4 milaza hoe raha ny mpivavaka marina ozy izy de hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe raha mivavaka amin'ray zany ianao hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria le fanahinao le fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatinao de tsy maintsy mitondra anao ho amin'ny marina rehetra zany hoe le fanahy sy le fahamarinana zany maninona miaraka zany reo fa tsy hoe misaraka reo tsy maintsy miaraka zany reo de raha ny olona hivavaka amin'Andriamanitra hivavaka amin'Andriamanitra marina zay mahatonga hoe Andriamanitra nga azonao fitahana zany rehefa hivavaka izy ka vavabavapoana ianao fa raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy hoe honnête ianao mivavaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahadiovam-po tanteraka ao anatin'ny fahamarinana ianao mivavaka amin'Andriamanitra de ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatinao amin'izay satria miaraka reo raha tena hivavaka amin'Andriamanitra tsika de manina hivavaka amin'ray de tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahin'ny fahamarinana de io fanahy iny io fa zay ho ampitoerin'Andriamanitra ao anatsika de fanahin'ny fahamarinana hitondra atsika ho amin'ny marina rehetra raha ny fanahin'lay ratsy raha ny fanahy langa zany no mitoetra ao anatsika satria fanahin'ny devoly zany ny fanahy mamitaka de zao hoe tsy hitondra atsika ho amin'izany fahamarinana zany mihitsy ny fanahin'ny devoly na de kely azy satria ilay ratsy de tsy mitoetra ao anatin'ny marina Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana ny fanahin'Andriamanitra fanahin'ny fahamarinana ny fanahin'ny devoly de zao fanahin'ny lainga fanahy mamitaka tsy mitoetra ao anatin'ny fahamarinana izy teny zay favakitsika foana izy eo verena kely fotsiny ao amin'ny Jaona toko 4 andininy 4:20 Jaona toko 4 andininy 4:20 Jaona toko 4 Jaona toko 9 azafady Jaona toko 9 teny andininy 4:20 de ahoana izy izy vakitsika tsara l izy andininy 4:20 ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamono'olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy eto zany de lazaina fa manao ny devoly de zao tsy mitoetra tamin'ny marina sady tsy misy marina aminy de teneniny raha mandanga izy de ny azy no lazaina satria mpandanga izy sady ray ny lainga zay zany ny tena fenao amin'ny devoly resaka fitaka lainga tsy misy marina ho aminy ary tsy mitoetra marina izy
zany hoe tena le contraire an'Andriamanitra tanteraka zany ny fanahy mamita fanahin'ny devoly satria zay ny fanahin'ny devoly fanahy mamitaka zany fanahin'Andriamanitra zany de zao fanahin'ny fahamarinana fanahin'ny devoly zany de fanahin'ny laingy fanahy-pamitaka zay mahatonga le hoe mpaminany sandoka raha vao miteny soratra masina hoe mpaminany sandoka fanahiniza zany miasa am'izay fanahin'ny devoly fanahy mamitaka zany miasa am'izay ary ny fanahin'ny devolony raha vao miasa amin'ny olona zany de zao mitondra azy amin'iny amin'ny fitaka mitondra azy amin'ny zavatra fahadisoana amin'ny laingy ary manina manohatra ny fahamarinana misy le ny olona reny milaza azy hoe misy milaza azy hoe kristianina manohatra ny fahamarinana zay lazaintsika nampianarina teto reo miresaka fotsiny tsika ny amin'ireo fandrefesana ny tempoly reo fa raha vo itoeran'ny fanahy io anatiny io rombotra tezitra izy tena tezitra sy rombotra izy manohatra ny toeriny mihitsy ho fahamarinana io satria tsy misy marina ho aminy tadidio zany fa raha vo manohatra le fahamarinana ianao de tadidio fa fanahiniza zany ny ao anatinao fanahy mamitaka zany no mitoetra ao anatinao jereo tsara no namitany any eva tany amin'ny genesis aono izy mantsy any eva movy Andriamanitra nyteny taminareo izy hoe tsy azonareo inanana ny azo rehetra tao amin'ny saka de ozy eva manao azona inanana daholo ny azo rehetra tao amin'ny saka fa le azo efovoan'ny say ihany tsy azona inanana le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa raha vao mihinana io zay de ho faty ozy izy eva de ozy izy ny devolona nambara manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo ozy izy fitaka raha ivava na mitany any eva satria rehefa ninana niny tokoa eva de maty eva maty koa Adama izy tsy hoe maty teny eo fa vokatra ny nanany an'izay de nitondra azy tamin'ny fahafatesany zay zavatra zay ahoana izy ny soratra masina fahafatesana ny tambon'ny ota rehefa manota ianao de mitondra manino makany amin'ny fahafatesana zany zay inona ny atao hoe fahotana fandikan-dalàna ny atao hoe fahotana ka nandika ny lalàny Jehova eva eto no nino no ny fitaka nataony Satana Andriamanitra miteny hoe azy inananareo ny voa efovoan'ny saka rehefa ny fitahan'ny devoly izy de nihinana an'izay izy napetrak'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra fahamarinana io ary ny fanan'Andriamanitra no mitarika atsika anaraka ny fahamarinana voasoratra ao ka aoka zany tsika manino hitandrana ihany koa ahafantatra hoe fanan'Andriamanitra ve ty sa fanahin'ilay ratsy ve ty fa le fanan'Andriamanitra zao mitondra atsika ho amin'ny marina rehetra de iny io marina rehetra hitondrany atsika io zay zavatra rehetra voasoratra ao anatin'ny soratra masina io tsy anampiana tsy analana fa ny fanahy lainga ny fanahy mamitaka kosa de zao hitondra anao anohatra le fahamarinan'Andriamanitra tahaka niny eva tapany marina tapany diso ny zavatra niteneniny tamin'ny eva satria nahoana tsy ho faty tsy akory ianareo izy izy tamin'ny fotoana zay ninanany eva n'ilay voankazo voarara tsy maty angevy fa zao taonjato tateorina izy vao maty satria vokatra le fahotana de mitondra azy amin'ny fahafatesana zay nefa i Adama sy Eva de zao hoe tokony ho velona mandrak'izay izy zany hoe tokony immortel zany Adama sy Eva fa vokatry ninanana n'ilay voankazo voarara de lasa tsy mortel ntsony izy fa lasa mortel izy lasa manino lasa mitafiny tsy fahalovana zany izy teto amin'ity tany ity nefa izy nitafiny tsy fahalovana tany aloha zay le hoe Satana zany de zao hoe zavatra hoentin'ny Satana de amin'ny mahalangy azy amin'ny mahafitaka azy de misy tapany marina ao fa misy tapany diso ao arak'ilay teneniko antsika teo misy fiangonana milaza manao hoe aty aminay no ahafahanareo mahazo ny fanahy masina fitaka ange zany raha olona tsisy milaza mihitsy eo amin'ny soratra masina manambaran'izany fa iza ny manao batisan'ny fanahy masina Jesosy Kristy no manao batisan'ny fanahy masina ka Satana tsy kely lalana miasa amin'ny fomba rehetra zany izy amin'ny tany mila fitandremana zany zay zavatra zay ka rehefa tonga zany io fanahy masina io aty amin'ny jaonina tsika jaonina toko fa 7:10
andininy fahinina am'roapolo dia ahoana ozy izy jaonina toko faevatra ambifolo ny andininy fa enina am'roapolo dia zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo fa ny mpananatra ozy izy dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo inona nambaran'i Kristy ilay tenin'Andriamanitra angeo izy zany no mampatsiaro atsika ny fahamarinana rehetra io izy no mampianatra atsika an'io rehefa tonga zany izy dia izay ny asan'ny fanahy masina amin'ny mampananatra azy izy no mampahery atsika izy no manolo-tsaina atsika izy no mampianatra atsika ny fahamarinana andininy fahinina am'roapolo sy ny toko fahadimy ambifolo azafady toko fahadimy ambifolo dia ny andininy fahinina am'roapolo sy ny fito am'roapolo dia ahoana ozy izy fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray dia izy no vavolombelona anambara dia ohatran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nivoaka avy tao amin'ray dia etiko ahoana ny ilazan'ny fanahy masina fa raha tonga ny mpananatra izay irahiko aminareo avy amin'ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray zany hoe avy ao amin'ray koa zany ilay fanahy no mivoaka dia izy no vavolombelona anambara aho Kristy vavolombelona anambara manambarany amin'ny Kristy Kristy le maty amin'ny atsasaky ny herinandro nalevina araka ny soratra masina maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina natsangana araka ny soratra masina fanahy masina io zany dia vavolombelona manambara ny Kristy io tsy manohitra ny Kristy io misy manambara manao hoe tsy zanak'Andriamanitra ho ny Jesosy Kristy dia efa inona zany zay efa fanahy tsy izy zany ny ao anatin'izay zany aloha tsy manambarany amin'ny Kristy ho an'izay manohitra ny fampianarana io Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro Andriamanitra mihitsy nefa no maninona mirendre témoignage an'i Jesosy manambarany amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahiny manohatra an'izay zany izy ho an'ireo izay tsy mino an'izay ny fanan'Andriamanitra ny asa manambarany amin'ny Kristy mijoro vavolombelona ny amin'ny Kristy ka ho an'ireo izay manohatra n'izany fanazavana zany dia manohatra ny fanan'Andriamanitra izy manohatra n'Andriamanitra izy dia efa hitanao sady efa tsy fanan'Andriamanitra no miasa amin'izany ary tsy vitan'izay ilay izy hoe ilay fanan'Andriamanitra no miasa fa vakitsika ingeo amin'ny andininy fahafito am'roapolo dia ahoana izy ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany zany hoe rehefa tonga zany io fanahin'ny fahamarinana io araka ny teny teo dia zao izy no vavolombelona anambara aho Kristy dia itsika nefa itoerany fanahy masina io dia zao ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa eto amiko hatramin'ny voalohany vavolombelona anambarany amin'ny Kristy itsika jaonina toko fahinina ambifolo andininy fahatelo ambifolo eo akaiky ihany jaonina toko fahinina ambifolo ny andininy fahatelo ambifolo fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalinareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo mampafantatra antsika ny zavatra rehetra izy mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra izy tsy lazany ho azy ozy izy fa izay ho reny no ambarany zay avy amin'ray zany no lazainy amintsika zay avy amin'i Jesosy Kristy no ambarany amintsika ny asan'io fanahy io zany dia zao hoe mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra izy no mijoro vavolombelona ny amin'ny Kristy
ary toerany fanan'andriamanitra ihany koa tsika dia la mijoro vavolombelona ho an'ny Kristy ihany koa tsika. Inona ny asan'io fanahy io? Ny asan'io fanahy io dia zao hoe tsy vitany hoe mitondra ho amin'ny marina rehetra fa maninona? Maniraka io fanahy io, mandrara io fanahy io, mitondra io fanahy io. Jerentsika ny asany inge aty amin'ny asan'ny apôstôly aty. Raisitsika kely, asan'ny apôstôly toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9, ny 720 sy ny 130. Asan'ny apôstôly toko 9, ny 720 sy ny hatramin'ny 130. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manantona ka makanesa amin'io kalesa io. Ary Filipo niazakazaka anakeo aminy dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaiah-paminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va zay vakinao. Fa hoy izy, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy, ary izy nangataka tamin'ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Miresaka zany ity ny amin'ny resaka le tandapa Etiopiana anankiray izy nandeha kalesa izy. Dia zao Filipo tery lavitra tery fa tsy niaraka tamin'io tandapa Etiopiana io. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manantona ka makanesa amin'io kalesa io izy. Le fanahy zany no maniraka eto. Ary Filipo niazakazaka anakeo aminy, niazakazaka anakeo. Zany hoe maniraka mihitsy zany io fanahy masina io. Ndana manao an'izao dia manao ianao zany. Fantatrako hoe fanan'Andriamanitra io satria tsy manohatra ny fahamarinan'Andriamanitra ny zavatra mpanaoviny ianao. Fantatrao fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Ny zanak'Andriamanitra zany no malala koa rehefa ho aminy io fanan'Andriamanitra io mbola resahantsika ao anatin'ny suite-ny fampianarana io moa zany. Dia le fanahy zany eto maniraka ny Filipo, ndana makeo amin'io kalesa io dia niazakazaka izy. Zany hoe mibaiko zany io fanahy masina io. Ny fanahy masina koa nefa dia maninona ihany koa? Ny fanahy masina ihany koa dia maninona? Mibata ihany koa io fanahy masina io, na mitondra ihany koa io fanahy masina io. Eo amin'ny 570, eo kaiky eo ihany, 570 sy 90. Dia ahoana izy eo? Ary nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa, indro rano ka inona moa ny misaka anay tsy atao batisa. Rehefa avy nandre ny fampianarana eto amin'ny Filipo zany le tandapa Etiopiana. Rehefa nandeha teny an-dalana izy eo nahita rano dia izy inona hozy izy no indro misy rano ka inona no misaka anay tsy atao batisa. Dia nasainy janona ny kalesa ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina teo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamin'ny nalena izy sady nifaly. Nanao batisa n'ilay tandapa Etiopiana Filipo vao niakatra avy tao amin'ny rano izy. Tampoka teo dia tsy hitan'ny Filipo fa nanjavona. Zany hoe fanan'Andriamanitra io zany mibata anao mihitsy mitondra io. Tsy hita zany nanjavona Filipo nakaiza. Mitondra anao zany mibata zany io. Dia eo amin'ilay tapany farany 530 dia izy fa nandeha tamin'ny nalehana izy sady nifaly. Dia eo amin'ny 570 ary Filipo hita tany Azota, any Azota Filipo vao hita. Hoentin'ilay fanahy, io fanahy io zany mitondra io. Mibata anao. Jereo tsara nge reny mpamosavy reny. Amin'ny andro alina. Rehefa idiran'ilay fanahy ratsy izy, ilay fanahy mamitaka, dia inona ny zavatra ataony? Hoentiny iny fanahiny mirifatra izy amin'ny alina iny. Mandeha eny am-pifasana eny izy. Misy zay tamin'ity toerana nipetrahana izay. Eo kaikin'ilay toerana teny talata maty teny izy io. Misy toerana zay io, misy fiangonana zany, mba tsy hanonana anara-piangonana fa sao dia lazain'ny olona foe mitsara indray dia aloha tsy tonona dia misy fiangonana zay zany io. Dia io fiangonana io zany manana vatapaty izy ireo ataony eo tokotany eo zany. Tsy haiko hoe maninona koa izy ny teo tokotany teo fa nisy vatapaty mifanaingina teo tokotany teo. Dia nisy sofera nipetraka teo amin'ilay trano avo zany teo kaiky teo sofera tao amin'ilay trano nipetrahana izay zany mipetraka teo kaikin'ilay fiangonana teo.
dia izy mody ariva moa zany dia tonga oatraniny io izy dia efa amin'ny alina izy maheno misy mikidoby eo amin'ilay tokontanin'la fiangonana kopakipakipaky inona ny zavatra hitanao mijery izy tsy riany zareo amin'ny varavarana zany misy mpamosavy eo aongakongan'le mpamosavy eo le vatapaty zay ngely izy hoe hoentin'le fanahy zany le mpamosavy miriotra dia ohatr'izay koa ny olona idiran'ny devoly reny rehefa idiran'ny devoly ny olona dia manao tsy tompony tena ntsony fa dia hoentin'iny fanahy iny amin'izay tiany anaovana azy iny zany hoe raha ny fanan'Andriamanitra zany mitondra anao mibaiko anao ny fanahin'ny devoly koa zany rehefa miasa dia manao an'izay ihany koa zany ny fanahin'ny devoly fanan'Andriamanitra tsy hitondra anao andeha hiboridana andeha eraky ny tapin-tanety eny fanan'Andriamanitra tsy ndeha hitondra anao anao fahadalàna fanan'Andriamanitra mitondra anao amin'iny ho amin'ny marina rehetra ho vavolombelona ny amin'ny Kristy eto ihany koa jerentsika ihany koa anankiray asan'ny apôstôly 4:10 inona koa ny hitantsika eto io fanan'Andriamanitra io koa zany mandrara koa zany io fanan'Andriamanitra io asan'ny apôstôly 4:10 ny 9 sy ny 7 asan'ny apôstôly 4:10 ny 9 sy ny 7 dia ahoana izy eto ny anaran'i Jesosy ary rehefa norarany fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy ny apôstôly Paoly zany eto rehefa norarany fanahy masina tsy hitory teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frizia sy Galatia ka rehefa tonga tany antsisiny misy izy dia nitady akany Bitiny izy ka tsy navela ny fanahin'i Jesosy ary rehefa nandalo tany misy izy dia nidina nakany Troaso izy nandeha tany amin'ny toerana anankiray zany izy ahoana arak'ilay teneny teo ary rehefa noraran'ny fanahy masina ozy izy tsy hitory ny teny tany Azia dia lasa niova lala izy dia nandeha nakaiza namaky any tany Frizia sy Galatia ka efa tonga tany antsisiny misy izy dia nitady akany Bitiny izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy io fanahy zany manakana io misy zavatra tiany aleny sakana ny fanan'Andriamanitra tsy mahazo makany ianao aza makany nareo tsy mahasoa nareo any mbola naiky andeha amin'ny toerana anankiray tsy makany aza makany ianao tsy mahasoa nareo zany hoe fanan'Andriamanitra io mitondra anao amin'ny marina rehetra manakana anao tsy hanao fahadalàna manakana anao tsy hanao zay zavatra tsy mety io fanahy io mandrara koa zany io fanan'Andriamanitra io ka inona ary ty fanan'Andriamanitra ty fanan'Andriamanitra ity zany dia zao hoe fanahy hery zany izy io une puissance hozy izy amin'ny teny frantsay zany hoe hery ny fanan'Andriamanitra zany zay miasa ka amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany dia hitanao ny asan'io fanahy masina io tsapanao anatinao ny asan'io fanahy masina io raha mamitana ny zavatra kely zay hitantsika teo tsika dia zao hoe ny fanahy dia manina mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra ny fanahy dia mpananatra ny fanahy dia mampianatra atsika ny fanahy dia mitondra atsika ny fanahy manina mibaiko atsika ihany koa ny fanahy ary zavatra hitantsika teo ihany koa dia zao hoe ny fanahy dia miseho amin'iny koa miseho amin'ny endrika ihany koa ny fanahy masina miseho amin'ny endrika ny fanahy masina tahaka ny hoe endriky ny voromailala niseho nisahan'ny fanahy masina tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny endriky ny lela mitarenafo no nisehony tamin'ireo mpianatra rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina izay no mikasika an'iny fa toizantsika amin'ny heriny ny lesona izany isorantsika an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ny zavatra hitantsika teo zany dia zao hoe ny fanahy zany dia zao hoe mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra ny fanahy dia mpanolo-tsaina mpananatra ny fanahy mampianatra ny fanahy mitondra mibaiko ny fanahy ihany koa dia manakana zany mba tsy manakana anao tsy hanao zavatra zay tsy mety anatrehan'Andriamanitra ary ny hitantsika teo hoe ny fanahy rehefa nirotsaka tamin'i Kristy dia tahaka ny endriky ny voromailala no nirotsahan'ny fanahy tamin'i Jesosy Kristy fa tsy hoe voromailala sao dia misy milaza hoe rehefa hoe ny voromailala no fanahy masina na
tamin'ny apôstôly tamin'ireo apôstôly izy dia tamin'ny endriky ny lela ihany koa izay mitarena afo no nisehony. Zany zany ny fanamasina koa zany dia mety miseho amin'ny endrika amin'ny endrika koa zany nisehony tahaka ny hoe nirotsaka tamin'i Jesosy Kristy. Dia hitantsika teo ny fiasan'ny fanahy tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Isaorantsika izay vitantsika tamin'ity an'ity apetratsika ambavaka indray ny famaranana ny fotoana hivavaka tsika iray. Tomporay masina sy tsara indrindra misaotra anao izay raha afaka mianatra sy nandinika ny teninao. Manamasinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ta io izay raha eo raha hiatrika ty anio ity. Ta io ny fivelomanay, ta io ny asa mandraranay, ta io ny fianarana avy ataonay, ta io izay masahana ny fiainanay rehetra, ary izay mifakapanana amin'ny filanonofo sy ny fanindrehetra ataovy anatinay ny fahatorana finanao Andriamanitra ray. Ary eo karay ny fanahinao ny tantanay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina nafaka anay tsy handeha. Dia iraina ny anaranao raha io, dia iraina ny anaranao Kristy. Ny anaran'i Jesosy nandratan'izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Aleloia. Amen. Dia manao valoma velomantsika rehetra tahin'Andriamanitra daholo isika ry. Baibai daholo.